Fikambanany be ny tanàna ny mandry tsara, miandrasa fifidianana izay teanao be ny tanàna sy vonina hifaninana aminay. Nilaza moa izy ireo fa vahoaka no nifidianay ary didim-pitsarana no nametraka anay ho be ny tanàna amin'ny kominina izay hiadidianay, fa tsy ireo andian'olona vitsy izay voasarika ireo efa risinay tamin'ny fifidianana farany teo. Miandrasa fifidianana ary mirotsaha raha te hifaninana aminay raha teanao be ny tanàna fa aza manakorontana hoy ny fanambarana izay nataon'ny fikambanany be ny tanàna ao anatin'ny distrikany Mandritsara ny androny 17 Novambra 2024 iny. Nambarany izy ireo ihany koa fa misy olona mitontena ho sojabe ao Mandritsara ka manome sain-ratsim-ponina ary mampiresaka olona hikomy ka tsy azo ekena izany zavatra izany hoy izy ireo, sady nampitandrina ihany koa fa hisy fepetra ho raisina manoloana ny fanakorontanana izay iniana atao. Ino moa nahafatra izay nataony ireo fikambanany be ny tanàna ao Mandritsara miandrasa fifidianana izay teanao be ny tanàna sy vonina hifaninana aminay hoy izy ireo raha nandefa afatra amin'ny ireo izay heverin'izy ireo fa mpanakorontana. Mahavelombolo moa mahita ny ezaka izay ataon'ny fitondram-panjakana ohatra amin'izany ity zavatra izay navoaka ny ministry ny fanajariana ny tany ity Andriamatoa Lilson kely sisa hoy izy dia ho vita tanteraka ireo trano ho an'ny ireo 420 izay narodana noho ny fanamboarana lakan-drano 12 kilometatra mamaha ny olana tondra-drano eto Antananarivo. Nitsidika sy nanara-maso ny fandrosoany asa ataony tetikasa produira ny androny 17 Novambra 2024 ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany. Fantatra nandritra ny fidinana fa kely sisa dia ho vita tanteraka ity trano izay omena ireo tokantrano 420 izay narodana noho ny fanamboarana lakan-drano izay mirefy 12 kilometatra miainga avy eo namontana ka trano Ambodimita ary mandalo amin'ny fokontany 420 eto Antananarivo renivohitra. Ho fiatrehana ny fotoam-pahavaratra sady ho fitsinjovana ireo voakasika ny fikitihana sy fanamboarana dia nomena toromarika ireo tompon'andraikitra ao amin'ny tetikasa produira mba hamita izany alohan'ny farany taona. Nilaza ihany koa moa General Lilson René de Roland fa hoe laharam-pahamehana ny famitana tanteraka ny fotodrafitrasa mba ahafahana mamindra ireo tokantrano 420 ao Andavamamba ary laharam-pahamehana ihany koa ny fahavitana hatramin'ny volana May 2024 ny fanadiovana sy fikojakojana ny lakan-drano C3 izay fotodrafitrasa tena ilaina hampihena ny loza izay ateraky ny tondra-drano eto Antananarivo renivohitra. Marina moa fa maimaimpona ny fisitrihana trano ho an'ny ireo tokantrano 420 voakasika ho solony trano izy ireo izay voatery noravana ny taona 2024 ho fanamboarana lakan-drano C3 ahafahana mampikorina ny rano tsy hiandrona ka hiteraka tondra-drano rehefa iny fotoam-pahavaratra iny. Anisany horonan-tsara izay tena nisongadina ny androny omaly tamin'ny ireo horonan-tsara izay nivantana tao amin'ny televizionna malagasy dia ny horonan-tsara ny Baba Tealongo. Horonan-tsara izay misy fasefasy nataony tamin'ny ireo ministra vitsivitsy tao amin'ny anterimeram-pirenena. Izany moa dia nitakiany ny zavatra maharary ny vahoakan'ny distrikany Antanimora Sidy sy ny faritra atsimo amin'ny mahasolom-bavam-bahoakan'ny Madagasikara ny tenany. Ndeha moa arantsika kely ny fasefasy izay nataony solom-bavam-bahoaka Baba Tealongo izany. Santa Andriamatoa amin'ny firenena miarahaba ministra sy miaraka amin'ny staff. Andriamatoa ministra ny intérieur zahay distrika farany Sandy no tsiro ministra ny trano distrika tsisy ny fiaran'ny chef distrika tsy manana ny misy résidence fa efa any angamba ny dossier zay efa validé tao amin'ny fotoanana teo aloha fa tokony anomboka dia mangataka ny anafainganana ny fanavoazana ny trano distrika ny brao distrika ny fiara ho an'ny chef distrika. Araka ny fanazavaina koa tsy ministra mangataka commune izahay satria distrika vaovao misy commune anankiefatra zay tokony ho sarahana roa satria mivangolo loatra satria commune ray misy fokotany mampiampirapany amin'ny 700 fokotany dia mila fanarahana zany satria mamoloatra tsy ministra ka mangataka aminao ny natanterana izany. Ny fahasalamana araka fanazay teo distrika vaovao zahay nankasiasy zay afaka ministra raha misy ny fizarana fiara fara teo tsy namazo ny médecin inspecteur nay dia mangataka zay mba hijerena ny fanomezana ny fiara ho an'ny médecin inspecteur nay mba mamorana ny asa sy tournée zay atao mangataka bloc opératoire ihany koa zany ny distrika n'Antanimora
mba hitsaboantsika reo fianakaviantsika reo. Ministra ny fampianarana amoaminao ao tena problemenay ao amin'ny districtn'Antanora satria rehefa atao le mangarahara tsy mahazo foana zay zany mba mahazo ray satria zahay tamizay mbola tabatra tamin'ny ambovbe dia tsy mahazo zay. Fangatamo ny tina mitoraka ty mba hisy fiangarana kely satria nijaly betsaka dia mahatao betsabetsaka atao amin'ny districtn'Antanora satria ny fampianatra ao zany no farany be indrindra ny fama manerana Madagasikara. Zay misy le rahatonista no fangatana ny EPP centre n'Antanora, ny CG n'Antanora tena efa ampelimona satria rasany cyclone dia tsisy ianarana mpianatra. Efa nahazo sekoly koa zahay tamin'ny fitondrana teo aloha tamin'ny ministre zay mobilisation dia angatanay ny mbola agnizana an'izay mbola any be zay sa efa hava rahatonista sa tandreo fa anaraka maso an'izay aho sady omena olona hafa. Ministre ny énergie ny aminay any tsisy jirama ny aminay any rano AES fa misy ny projet timide amin'ny énergie renouvelable monsieur le ministre somary tsy de milamina loatra ny fitantanany autarcisme ka mila fampitaovana zahay ary mila faramaso io sosate io fa ohatrany tsy dia milamina ka aramaso zay monsieur le ministre satria tsy mandeha taloha io mandeha 24 heures sur 24 amizao zara raha adidiny adinenina nefa manakarena masoandro zahay any faritra ambony ka dia jereo zay monsieur le ministre. Ministre ny travaux publics efa akiny ny fanamboarana ny lalana ary efa nakeny ministre ny travaux publics tao aloha efa azinay ny ambovombe beraketa tokony tanterahana ary tsy maintsy tokony ho ataonao sovio monsieur le ministre raha tsy tanteraka io dia tsy mifanaraka isika amin'ny raha RN13 mila jerenao faran'izay aingana zay satria efa akirapy aminay io monsieur le ministre ka mba hampifanaraka atsika jereo hanigany antony dikabo teo aloha fa manana doni mahakasika an'izay izy. Monsieur le ministre ramatoa ministre ny rano aiza ho aiza ny fitarihana ny rano avy alefao makany ambovombe satria rehefa tonga ambovombe io dia manana commune anankiray koa ny tenanay amin'izay natao hoe marivaky befeny zay zay tsy maintsy ho angatahanay fitarihana an'io pipeline io mbola mitohy ve ny pipeline sy anyjanony sa efa tsotoizana tsony miandra an'izay ny vahoakany androy indrindra ny districtn'Antanora ny commune marivaky befeny. Farany efa nisy ny projet de loi zay ho volavolaiko efa nampitaiky tamin'ny ministre ny fambolena teto dia ivolitsika telo anaovana an'izay projet de loi zay anaovana ny pluie artificielle na ny pluie provoquée zay amahana ny tsy misy andrano ho an'ny fambolena sy ny bibifiompy amin'ny faritra atsimo indrindra ny districtn'Antanora. mazava sy mahitsy mo iny afatra izay nambarana solom-bavambahoaka baba te alongo iny rehefa nanao fasefasy tamin'ny ireo ministra vitsivitsy tao amin'ny antermieram-pirenena no takiny daolo mo ireo zavatra maharary ny vahoaka ny distrikany Antanimora Sidy sy ireo faritra atsimo amin'ny mahasolom-bavambahoaka ny tenany isorana manokana mo izy noho ny iny afatra mahitsy iny hoy ireo olona izay any amin'ny faritra izay andidiany. Ramatoa ministry ny fitsarana fanirisoa Erinaivo ity sary hitantsika ity mo dia fitsidiana ara-pomba fanajana izay nataony Masovo Frantsay ny andro ny 17 Novambra 2024 tao amin'ny Brone ministry ny fitsarana ao Faravohitra dia nanatanteraka fitsidiana ara-pomba fanajana tao amin'ny pitahiry ny fitomboka sempanjakana ministry ny fitsarana Ramatoa Fanirisoa Erinaivo ny Masovo ny Frantsay izay miasa sy monina eto Madagasikara tsy iza mo izany fa Andriamatoa Arnaud. Ny fionana mo dia nifantoka tamin'ny fanamafisana ny fiarah-miasa ny roa tonta eo amin'ny sehatra ara-pitsarana fa ny famakifakana sy ny fanehoan-kevitra izay noentiny Andriamatoa mbola tiana Ramarson kosa dia tena nazava nandritra ny fivahinianany tao anatin'ny fandaharana Solanga tsy ho tafavoaka isika raha mbola miaraka amin'ny Frantsay hoy Andriamatoa mbola tiana Ramarson tao anatin'ny fandaharana Solanga. Nambarany mo raha mbola miaraka amin'ny Frantsay isika dia tsy ho tafavoaka velively afaka miaraka amin'ny ireo BRICS isika fa tsy voatery Frantsay ihany hoy nahafatra izay nambarany
Fa ny zavatra malaza sy misongadina any ivelany kosa dia higadra mandrapahafaty ny Premier Ministre teo aloha any Bangladesh. Voaheloka higadra mandrapahafaty ihazina ilay Premier Ministre teo aloha any Bangladesh izay efa 87 taona. Nivoaka omaly didy pitsarana ary voalaza fa izy no nibaiko ireo mpitandro filaminana nandritra ny fihetsiketsehana tamin'ny taona 2024 ary nitarika ny fahafatesan'olona izay miisa 700,000. Nohon izany zavatra izany dia higadra mandrapahafaty ny Premier Ministre teo aloha any Bangladesh. Marina fa tsy andriamatoa Saint Christian ity ary tsy zafisambo fa Premier Ministre teo aloha any ivelany. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitana heno hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka zay alatsaka iato misesisesy zay fa tsy halavana ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisi veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.